mianatra eo tongotrao. Fahalomerabantsika tsiray avindray tratra izao fotoana manokana andraisantsika ny lesona ho an'ny lehibe izao misaotra an'Andriamanitra isika mbola meny izao fotoana izao indray fa atsika mandray ny fahasoavany lohanderantsika amin'ny lesona an'io dia efa afakasika. Andriamanitra tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao izay amin'ny tombontsoa lehibe nomenao anay ireny tokoa izany raha mba tsy handalo fotsiny any amin'ny fiainanay mba hahafahanay mitombo eo amin'ny fahasoavanao aminaran'i Jesosy. Amen. Teny lesona antsika androany dia manao hoe inona ny marina. Tsy voalaza amin'ny Atsipria ny fitsaranan'i Jesosy ilay eo amin'ny Jaona 7:20. Jesosy nentina teo anatrehany Pôntio Pilato no asongadiny eo. Manontany an'i Jesosy ilay gouvernaora raha izy mpanjakan'ny Jiosy. Io ny voalohany miresaka momba n'io anaram-boninahitra io kanefa tsy io ny farany. Nanontany an'i Pilato Jesosy raha heviny manokana izany na nisy olo-kafa nilazan'izany taminy. Mifantoka any amin'ilay gouvernaora izao ny fanontaniana takany tokoa ve iza no iresahany. Efa mahafantatra ny mpamaky fa i Jesosy ny mpanjaka ary ilay gouvernaora ve mahafantatra. Fanontaniana no namalian'i Pilato azy. Moa ve za Jiosy ve ny firenenao sy ny mpisorona be no nanolotra anao tampoka, inona moa no nataonao? Niala ilay fanontaniana i Pilato tsy te hamaly mazava ilay fanontanian'i Jesosy izy. Io ny dingana voalohany nanalaviran'ilay gouvernaora ny fahamarinana ka namela ny hevitra mibahana mialoha hanampiany masony. Laza Jesosy fa tsy aveto amin'izao tontolo izao ny fanjakany ary dia nanao tsoa-kevitra Pilato fa tsy nilaza ny tenany mpanjaka Jesosy. Io no nitarika an'i Jesosy hanome an'ilay fanazavana manan-danja fa ny hanambarany marina ny nahaterahany ary izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoany. Avy eo dia nanontany Pilato hoe inona ny marina? Kanefa tsy niandry valina izy fa nivoaka kosa niezaka hamonjy an'i Jesosy tsy ho hazan'ny vahoaka. Loha-hevitra anankiray eo amin'ny filazantsarany Jaona ny fahamarinana. Amin'ny mahateny mandrakizay azy dia fahazavana sy fahamarinana tokoa Jesosy. Fanohitra tanteraka amin'ny aizina sy ny fahadisoany izany. Feno fahasoavana sy fahamarinana Jesosy. Tonga tamin'ny alalan'ny fahasoavana sy ny fahamarinana. Hanambara ny fahamarinana ary nanambara ny fahamarinana ihany koa i Jaona mpanao batisa. Laza i Jesosy fa marina ny rainy. I Jesosy mihitsy no nandre ny fahamarinana avy tamin'ny rainy ary izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny ten'Andriamanitra ny fahamarinana dia nanontany azy Pilato dia tsy nohararaotiny fotoana tokony nahafantarany marina noho ny hevitra nibahana tao an-tsaina sy ny fanapahan-kevitra izay efa noraisiny ary noho n'izay tsindry nahazo azy sy ny fahatahorany ny mety handaozany ny toerana izay misy azy teo amin'ny fanjakana. Ny riana dia akalesona ao anatin'izany sika. Hatsapa indrindra ny fahamarinan'i Kristy fa hoy izy manao hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy afaka makany amin'ray ozy izy raha tsy amin'ny alalako. Amen. Dia manitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Rianay tokoa Tompo mba ho resy lahatra hatrany izay isanandro isanandro fa ianao tokoa ilay lalana sy fahamarinana sy fiainana. Tsy misy lalana hafa ahafahanay mahazo fandresena sy miala amin'ny fahotana raha tsy eo aminao irery ihany. Koa metezanao hiasa eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isanandro.